namoaka ny hevany mikasika ny raharaha antsakabary kosa ny premier ministre lehibe ny gouvernementa Andriamatoa Mafaly Solondrasana Olivier efa nilaza tokoa moa ny fitondram-panjakana fa hoe andray ny andraikiny nanamafy ary ny premier ministre fa tsy maintsy anasazy ireo rehetra izay nanjika lalàna tao anatin'izay raharaha izay fanadidina fa efa nandeha iny ny enquête mixte izay nataony fitondram-panjakana efa misy ny vokatra fa ao anatiny fikirakirana zay vokatra zay fitondram-panjakana manadiady izy zany tena rangory fototsy ny afo jerena dolo zay zavatra zay ary raha ampijeritsika eto zany mba misy fomba fijery mba tiako ifampizarana amitsika namana mpanao gazety raha miresaka io antsakabary io tsika matetika lasa miteny foana tsika hoe fandoroana trano miteny foana tsika fanjakana ny diso tsy misy miteny ary mampalahelo tsy misy miteny fa nisy ainana foya ary mpitandron'ny filaminana no maty tao anatin'ny zavatra ka tokony voizina zay zavatra zay ary tsy maintsy anaovana fanadiadiana ary akana fanapahan-kevitra amin'ny fitsarana mba hanasazina nizaniza ny tompomarika tompon'andraikitra tamin'iny zavatra niseho iny na mifandoroana trano na mifamonoana ireo polisy dia tsy azo atao izany tsy maintsy andraisana andraikitra ka betsaka ny mivoy fa hoe iny zany dia adinidindray iny dia ohatra lalaoviny fitondram-panjakana tsy milalao tompo fa amin'ny mahatako hoe grand dossier azy dia mila fotoana lavalava anaovana fanadiadiana betsaka koa zany ny olona izay sokirina mihitsy vao mba miteny zavatra hitany tamin'iny fotoana iny mba hahatonga atsika mba tena zavatra marina maropototra zany no andraisina fanapahan-kevitra eo anivon'ny fitsarana ilaina zay fotoana lavalava zay fa averiko foana tsy hisy ho afabela amin'iny ireo tompon'andraikitra na ireo namono ny polisy na ireo nandoro ny trano tamin'iny fotoana iny ary tiako ny manazava eto tsy arakaraky ny resan'olona fa hoe najano tena dino ny fitondram-panjakana mihitsy zany ny poniny antsakabary efa betsaka ny aide ny fanampiana zay nentinany ary vao ota amin'ny herinandro tia tenako mihitsy amin'ny alan'ny fitondram-panjakana nandefa fanitso tôly 7 arivo mahery ho any konimponiny antsakabary ary ho zaraina satria 7 zany ny tranomay tsy asina fanavahana fa ho zaraina amindreo tokantrano 7 ireo fanitso 7 arivo mahery eo mba hahafany manorina manarina indray ny fiainana